Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Taona maro lasa izay teo amin'ny farihy anankiray dia nisy mpandeha an-dakana loza nefa no nitranga fa nivadika ilay lakana ary nisy zazalahy niaraka tamin'ny reniny niaraka tamin'ireo olon-kafa izay nitaingina lakana latsaka tao anaty rano avokoa. Mpilomano mahay ilay zazalahy ka ny tonga tao an-tsainy voalohany indrindra dia ny hamonjy an-dreniny. Nanao izay rehetra tratry ny ainy tokoa izy mba hamonjena ilay reniny, nefa teo amin'ny fifampitoloman'izy mianaka tao anaty rano efa tena nahatsiaro torovana mafy tokoa ilay zazalahy dia efa saika niara rendrika izy mianaka satria tsy nentina naraka izay nasain'ilay zanany atao ilay reniny. Vokatr'izany dia maty ilay renim-pianakaviana. Noho ny efa ataony fandevenana raha nijery ny endrika atsatry ny reniny ilay zazalahy dia niteny tamin-dranomasy hoe, niny io niezaka monjy anao aho, eny nataoko izay rehetra azoko natao mba hamonjena anao, nefa tsy nety ho vonjeko ianao, tsy nety ianao. Move ho voatery anao teny toy izany momba anao Jesosy indray androany? Endrim-piaino an-tsaina. Izao ny voalazo amin'ny Ezekela 3:17 manao hoe, raha mananatra ny ratsy fanahy ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy ny tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elony any izy, nefa voavonjinao ny ainao. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Satana mandrovitsy veretsy no ekena honamana, aleo izy ankavile retsy fa isika ankavanana. Tarika sody fafana. Voaziny matory mimbakifo ilazalazao fa hoavylay tsy to hoavy tsy hoela hakireo tavela mitahiry solika fitaisa hoavy tsy hoelintsony aza mamohy fole retsy fa ny ratsy holasana, hoavylay tsy mbalole retsy ka hilaosy ny fasana. Satana mandrovitsy veretsy no ekena honamana,
leo izy ankavile retsy fa isykiakavanana radio feo fanantenana alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao micropuce apetaka amin'ny tanana sa vaksiny ny mariky ny bibidia inona no asehony mariky ny bibidia ahoana no elako amin'ny famantarany hinao ve ny ahalalany valin'ireo ao amin'ny baiboly manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kami otomanina filoha lefitry ny awr namanao Eliandre Mitanso no anolotra izany amin'ny teny malagasy tianao ve ny ahafantatra avy amin'ny baibolinao hoe ahoana ny fomba nataon'i Jesosy hamonjenantsika eto amin'ity planeta miasimby ity vonina ve ianao hanaraka ny famaranana ny asa-pamonjena lehibe indrindra teo amin'ny tantarany tany anao ahoana ny fomba iavian'i Jesosy indray any amin'ny rahony lanitra tena ilainao ve ny ahafantatra izany sa rehefa tia azy fotsiny dia ampy izay manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kami otomanina filoha lefitry ny awr namanao Eliandre Mitanso no anolotra izany amin'ny teny malagasy dia fifaliana ho an'ny mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Mitanso ny mifandray akaiky aminao amin'ny alalan'ity fandarana alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity mandehaingana diaingana ny fotoana efa maro izay loha hevitra ny rahantsika nijery teto izay ary inoko fa nahazonao hery sy fahalalana indrindra fanapaka-hevitra vaovao hanatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra hanavaoana izany satria tsy mivavaka amin'olombelona isika na mivavaka amin'ny vatany fiangonana fa mivavaka amin'ilay raintsika izay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy ilaina ny fiangonana aza mafoy ny fiarahantsika miangona ho ny tenin'Andriamanitra saingy fitaovana ihany ny fiangonana fa Jesosy no mamonjy fitaovana ny fiangonana ahafantarantsika ireo fahalalana rehetra tokony ho fantatra mikasika ny pilano ny famonjena fa Jesosy no mamonjy mifikira amin'ny finoana fa efa akaiky ny fiavian'indray eny amin'ny rahaolanitra mahafalikio ny milaza amintsika fa marobe ny antso sy ny afatra voarainay na eto Madagasikara izany avy amin'ny faritra rehetra mihitsy sy ny any ivelan'ny Madagasikara ary isorana antsika rehetra tsy hankanavaka ny fanohinana ny antso izay alefana eto ny angaviana amintsika dia ny mba hanana faharetana kely fa hovaliana tsirairay reny fangatahana sy fanamariana nalefantsika ireny mbola mamberina fisaorana tompoko miezaka izay mba hanatsaratrany ny lafiny teknika mba hanamoranana ny fandraisanao ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba samihafa mety vao izao angamba ny sasany amintsika no manaraka ty famelabelarana ity miarabanao tonga sotompoko tsy hanenenanao ny fanarahanan'izany tena mahafaly anay ny miaraka aminao eto
ary razonao atao dia mba ampafantaro anay ny anaranao ny toerana misy anao fa tianay nitondra mbavaka anao. Aza mihafahafa raha misy antombavaka fa fifalianao anay ny vavaka ao anao hoe fifalianao anay koa ny handefa ny valin'ireo fanontaniana na faniriana samihafa zay alefantsika. Raisoary aloha reto larana telefonina ireto 034 06 797 62 032 75 379 74. Ny vaovao mafaly hafa koa dia izao azonao atao ny miaino an'ireo fandarana rehetra efa nandeha teto, mamerina miaino zany sy maka ny zany maimaim-poana aza dia raisondray reto roy sy adresy reto. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Ho anareo izay tsy afaka manao an'izany dia efa misy fomba hafa efa homaninay mba hahafahanao manana ireo fandarana rehetrarehetra mandeha eto rehefa tapitra ny famelabelarana rehetra. Aza diny fotsiny miantso anay na mandefa hafatra amin'ireo larana telefonina efa nomena teo. Teo alohasika dia nianatra ny fahamarinana momba ny fahafatesana. Tena tiako ny fanambarana mazava ataon'ny baiboly momba n'izany. Ho an'izay rehetra tsopo amin'ny fikaroana ny fahamarinana dia tsy manafina an'izany Andriamanitra. Ary tena tombontsoa lehibe ho antsika izany. Efa indimapolo Jesosy no nilaza fa ny fahafatesana dia torimaso vetivety monja. Mandra-pahatonga ny fotoana hamoazany antsika amin'ny andro ny fananganana amin'ny maty raha toka tsy maintsy mbola ho faty ianao na izaha milohany eviany Jesosy. Tsy tokony hampahery sy hampionana tokoa ve zany? Jehova dia tsy manafina amintsika mikasika ny famonjenantsika. Mangarahara izy amin'ny drafitra rehetra ataony ho anao. Satana ny tsy tia mangarahara satria misy zavatra feno, misy tetika hoentiny mamitaka. Saingy hoy Jehova hoe tsy misy miafina zay tsy ho aseho. Ary dia zaraina amintsika ny marina rehetra hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary ho azy rery ihany satria tsy mendrika an'izany voninahitra izany isika. Famonjena, fahasoavana, zay no ilayntsika. Izany no mahatonga ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy 4:10 mandefa hafatra amin'ny feo avo manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Fantatrao ve fa ny lanitra iray manontolo dia miaraka mihevitra ny fomba hamonjenanao? Ary Jesosy ilay mpanjaka n'izao tontolo izao dia manomana sy manamboatra fitoerana ho antsika, ho anao, ho aho. Hijery akaiky mikasika an'izany fahamarinana lehibe izany isika anio. Manasa anao hiaraka hianatra dia ho faly indrindra ianao alalany amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, ho an'ny hoavinao. Hanaraka tantara fijoroana vavolombelona hampahery antsika koa isika ao anatin'izany fa milohany hanomboana ny famelabelarana dia manasa anao hiaraka hivavaka aminay. Raha inay izay ny an-danitro, Jehova misaotra anao indrindra nitarika anay ho tafaraka eto indray hiara-hianatra ny toe-javatra mahatalanjona indrindra teo amin'ny tantara rehetra. Zinona moa zahay izay toy ny vovoka sy ny lavenina, toy ny voninkazo velona androany fa malazo rapitso, nefa karakarainao sy andefasanao antso-pamonjena tsy miato. Misaotra raha io. Jehova, efa tsy andrinay ny fivirenanao ary fantatray fa efa antomotra izany. Tena efa leo ny faratsiana eto amin'ity tany ity amin'ny endriny rehetra izahay. Hitanay ireo famantarana, henonay ireo fampitandremana ao amin'ny baiboly. Efa tanteraka izy ireny ary maniry mba ho vonina izahay. Jehova, irenay ny hahafantatra ny marina ny amin'ny fiavianao dia ny fiavianao fanondrony ary amboary ny fiainanay tsirairay mba ho vonina amin'izany. Misaotra noho ny famonjena nataonao anay.
efa tonga tety ianao maty ny soloanay ary tsy maintsy ho avy ianao hamarana ny asa efa natomboka aho. Misaotra noho izany mahatoky ianao tanteraka izahay ary tia sy mideranao amin'ny anaran-tsoa sy maherin'i Jesosy. Amen. Indray folakandro ny namana mpamokatra fandarana amin'ny radio anankiray antsoina hoe Asad dia nanidy ny varavaran'ny biro fiasany tao amin'ny anankiray amin'ireo toerana famokarana fandarany radio adventista maneran-tany, satria tsara ny alalanao fa mamokatra fandarana amin'ny tenim-pirenena marobe mihoatra ny 300 ity radio ity. Radio anankiray iraisam-pirenena fa mamokatra tenim-pirenena mihoatra ny 300, anisan'izany ny teny ampiasaina ao amin'ny firenena misy any Asad. Noho ny antony manokana moa dia azo atao tsara ny tsy milaza ny firenena misy azy ho fiarovana ny asantsika any amin'izany toerana izany. Nikasany andeha lavitra nandritra ny andro maromaro izy. Niditra tao anaty bus Asad, nandeha tsara toy ny mazatra ny dia sala amin'ny andro rehetra ihany. Ny ampahandalana ihany anefa no afaky ny fiara fa tsy maintsy andeha tongotra lavitra izy aorinan'izay hiverina any amin'ny tanindrazany mba hanao fitsidiana foy. Nateo aza ny fanenjehana ara-pivavahana tao amin'ilay toerana ny aviany dia naniry mafy ny ampahafantatra an'i Jesosy tamin'ireo mponina tao an-tanàna i Asad, ary izany no tena antony nandehanany tany. Tampoka teo anefa dia nijanona avokoa ireo fikasany Asad rehetra. Fa inona no nitranga ho ianao? Nisy 3 lahy ny saron-tava sady ny rongobasy nanakana ny fiara kamionety nitondra any Asad. Raha mbola tao anaty ororo izy dia niorakoraka mafy reto olona ireto isambotra azy sady nyteny hoe ity ilay lehilahy izay tadiavintsika. Nambaran'izy ireo tamin'ny Asad fa fantany tsara fa miasa ao amin'ny radio kristianina anankiray izy, ka tian'izy ireo ho fantatra ny toerana misy an'ilay radio. Rehefa tsy afa-po tamin'ny valiteny nomeny izy ireo dia nendahany teny amin'ny Asad ny kirarony, ny lobaka nanaovany, dia natsipiny tao anatina contenera malalaka be anankiray izay tsy nisy ninninina izy. Dia nitoetra tao anaty aizina tao i Asad, tsy nisy rivotra madio na tana masoandro. Nijaly mafy Asady satria ny atoandro dia mamely mafy ny hafanany masoandro. Le contenera vita tamin'ny metaly rahateo dia mampiakatra ny hafanana, ary rehefa tonga indray ny alina dia atsika mamirifiry ny mamely azy. Tsy ela dia namely any Asady ny aretina mafy vokatra izany, sady tsy nisy sakafo na rano mihitsy tao. Rehefa nitoetra anaty aizina nitokana irery tao izy dia nivavaka mangina, nametraka ny fiainany tamin'Andriamanitra. Ankoatr'izay dia lasa nieritreritra izy ary niverina tany amin'ny fahazazany ny sainy. Natsiaro ny zava-doza efa nitranga tamin'izany fotoana ny fahazazany izany. Fa inona moa nitranga tamin'izany fotoana izany? Nisy nanafika ny tanànany indray alina. Nanao saritava ihany koa ireo lehilahy nanafika ny tanànany. Na izany aza dia hafa nandositra izy tamin'izay fotoana izay, ary niazakazaka tamin'ny heriny rehetra nitady toerana hiafenana. Taorian'izay dia tsy nanana halehitsony izy mba honenana, fa toerana fitaizana zazakamboty no nanampy azy sy ireo zazalahy niaraka taminy, nitaiza azy ireo, nametrano, ialofana sy sakafo. Afaka mihaino radio ry zareo tao, ary tamin'ny alalan'izany nafantarany ity radio adventista iraisam-pirenena ity. Mitangorona izy sy namany rehefa mihaino sady miafina, satria tsy azo atao ny mihaino fandarana kristianina ao amin'ny toerana io, ka raha tratra mihaino an'izany dia azo sazy mafy dia mafy. Voarara tanteraka ny kristianisma tany atoerana, nefa vao maika natonga ny olona hangetaheta bebe kokoa alalan'ny marina izany. Indray andro dia nampiantso any Asady ny taleny fitaizana zazakamboty mba handeha ho any amin'ny Braony. Tonga mantsy ny fotoana tsy maintsy hanalana azy tao satria efa lehibe ny taonany. Nalahelo izy rehefa tsy maintsy handeha lavitra
ary tsy verina intsony. Mbola namerina nanontany tena indray izy hoe inona reno iseho eo amin'ny fiainako e? Iza indray no andray ahy, aiza no alehako? Rehefa tafatoetra tao anatin'ity kontenera ity izy, mitoetra irery, ny saintsaina ilay fanontaniana izay efa napetra ny fon'izy irery mbola zazakamboty, ary rehefa nivoaka tao amin'ny toerana fitaizana zazakamboty ihany koa, dia nanakipy ny maso ny asady, nieritreritra momba ny asany sy ireo mpiainony mpanaraka ny onja-peon'ny AWR izy. Hatramin'ny nialany tany amin'ny tanindrazany mantsy, rehefa niesorona tao amin'ny toerana izay nitaizana zazakamboty satria efa lehibe, dia niezaka nandeha lavitra mitady fialofana. Namelovelo tao an-tsainy koa ny afatra reny tao anatin'ny radio adventiste raisam-pirenena. Ary tamin'ny fomba mahagaga taty aoriana natonga azy voafidy ho mpamokatra fandarana amin'ny fitenin-drazany mihitsy ho an'ny mpiray tandrazana aminy. Voararo amin'ny firenena nisy azy mantsy ny kristianisma, saingy ny onjam-peo kosa dia afaka nampita ny afatra satria tsy afaka nanao an'izany ireo mpitoroteny mandeha tongotra. Dia nanontany teny asady hoe inona ny hafaran'ny asany sy ny fandarana ao amin'ny radio. Amin'izao izy nosamborona izao dia nigadraina ao anaty kontenera. Iza no ikarakara ny asa ao raha tsy tafaverina antsony izy? Nandalo teny ny andro, ny herinandro, kanjo ndray andro dia navoaka tampoka avy tao anaty kontenera sady anoanana, mbola narahany daroka hatramin'ny fandoroana amin'ny taroby elektrika. Zany no ny ainany, ny aretany, mihoatra noho izay mety ho zakany olombelona mihitsy. Taorian'izay dia nivana ny fatotra tamin'ny tanany ary nambara taminy fa afaka miverina mody amin'izay izy. Sarotra taminy ino an'izany fanafahany izany. Kanefa afaka izy ary nideran'Andriamanitra rehefa afaka ny andeha ody indray. Ody tany amin'ny fianakaviany, ody amin'ny asany tao amin'ny onjam-peo, tamin'ny toerana izay miafina ihany koa. Na dia teo aza ny fanandramana natsiravina ny ainany asady, dia nahatoky an'i Jehova hiaro ny aina izy. Ary fantany fa raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny amokarany an'ireo fandaran'ireo ho an'ny mpiray tandrazana aminy, dia tsy misy asakana an'izany. Ry mpiara-mianatra amiko, mety ho avelany andalo sedra mamay isika indraindray, hampianarany atsika zavatra tena ilaitsika kanefa tsy ho voaraitsika raha tsy mandalo an'izany isika. Aza esorona ao an-tsaina rehefa sendra toe-javatra tahaka an'izany, fa ny zavatra rehetra dia avadik'Andriamanitra, ataony miara-miasa asoatra any izay rehetra tena tia azy, na inona na inona. Ilay Andriamanitra namonjy atsika dia eo foana amin'izay momba ny famonjena rehetra. Tsy hoe manana-drafitra mahagaga fotsiny ihany izy namonjena antsika mba ho afaka amin'ny fahoriana eto amin'ity planeta ity, izay efa natombony tamin'ny fiaviany voalohany tety. Fa mamonjy ny olombelona isan'andro amin'ireo fotoatsarotra mandritry ny famakivakintsika ny lalam-piainantsika tsirairay eto amin'ity tany ity izy, rehefa miantso vonjy aminy isika, tahaka izay nataony tamin'ny asady. Ny tompontsika dia hanafaka antsika mialoko ny fahafatesana. Ny drafitr'Andriamanitra hatrany am-boalohany hatramin'ny fiaviany indray dia voambara ao amin'ny teniny, ary izany no ananantsika fanantenana sy izoroantsika amin'ny soratra masina anie. Arak'ilay teny filamatra izay efa noraisintsika hatrany am-boalohany, raha voasoratra ao amin'ny Baiboly dia inoko natao ahy, fa raha mifanohitra amin'izay voalaza ao amin'ny Baiboly dia tsy ekeko satria tsy natao ahy. Asa raha fantatrao fa andininy iray isaky ny 12 ao amin'ny testamenta vaovao dia miresaka momba ny fiverenan'i Jesosy avokoa. Be dehibe zany a. Zany hoe isaky ny mamaky andininy 12 ianao dia misy andininy iray miresaka momba ny fiverenan'i Jesosy. Sahala anisa ny resahana eto a. Ny resaka mikasika ny fiverenan'i Jesosy indray eny amin'ny raon'lanitra dia voambara 500 ao anatin'ny soratra masina iray manontolo. Tsy misy mampisalasala ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy indray izany. Ireo faminaniana tsirairay ao amin'ny Genesisy
ka trany amin'ny bokyny apokalipsy dia samy manondro ny faratampo ny tantarany tany ry havana ary tsy inona izany fa ny fiaviany jesosy fanondrony izay ataony ho famonjenanao ho afaka tanteraka amin'ny fahotana sy ny vokatra matsiravina naterany. Rehefa mamaky ny bokyny apokalipsy ianao dia hita fa misy lohahevitra anankiray izay ivony zavatra rehetra ao dia Jesosy izany. Tsy ilay dragona, tsy ilay bibidia manana loha fito akory no ivony bokyny apokalipsy. Tsia! Ao amin'ny apokalipsy toko 7:4-7, apokalipsy toko 7:4-7 dia izao ny voalaza ao. Arindro nahita rahona fotsy aho ary teo ambonin'ny rahona dia nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka izay ny satroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Zany no ivo ny bokyny apokalipsy. Jesosy no ivo na eo afovoany sy votoatin'ny bokyny apokalipsy izay mampiariary ny marina rehetra tokony ho fantatsika amin'izao andro feno fitaka izao. Rehefa ny bokyny apokalipsy no maneho an-tsary momba ny fiaviany Jesosy dia ny sariny izy tonga miaraka amin'ny satro-boninahitra eo an-dohany no ahitantsika azy, satria ho avy izy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy fa tsy tahaka ny tamin'ny fiaviany voalohany teraka tany an-tranon'omby. Asehon'ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly no alalan'ny maro azy fa ny fiaviany Jesosy fanondrony dia tsy miafinafina na hitsofoka mangingina eto amin'izao tontolo izao. Fa ny maso rehetra manerana izao tontolo izao dia hita izany indray miaraka. Tsy pihana tsara ilay hoe indray miaraka. Tsy hain'ny teknôlôjia sy ny lojika n'olombelona izany, fa hain'Andriamanitra ilay namorona izao rehetra izao. Averimberinay foana fa mijanona tsy ho Andriamanitra intsony ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika raha toa ka mety ho takatry ny saintsika daholo ny fahaizany sy ny hery mandriamanitra azy. Dia ity misy fanontaniana apetraka amintsika mahakasika ny fiaviany Jesosy indray. Moa ve isika mety ho afaka mandre mahakasika ny fiaviany Jesosy fanondrony amin'ny fomba hafa, amin'ny fampianarana hafa ankoatr'izay efa voalaza mazava ao amin'ny Baiboly? Eny tompoko, rehefa tsy mianatra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy voafitaka, satria efa nilazain'i Jesosy mialoha fa isy Kristy sy mpaminany sandoka be dehibe amin'izao androntsika izao. Asa raha fantatrao fa efa nampilazain'Andriamanitra mialoha an'ireo mpaminany ao amin'ny testamenta taloha fa tsy maintsy ho avy Jesosy. Nolazaina hatramin'ny toerana sy ny fomba haterahany azy, ary manamarina an'izany ireo mpitondra fivavahana jiosy rehefa nanontaniany Heroda. Ireo vahoaka tao Jerosalema nefa dia gaga, verivotra rehefa nandrefa teraka Jesosy, satria nahoana tsy niomana ny amin'ny fomba ahatongavan'i Jesosy voalohany teto an-tany izy ireo. Tsy nampoiziny ho tonga tamin'ny fomba tsotra Jesosy, amin'ny fomba mangina niaraka tamina olombitsy izay nitsena azy tahaka ny zaza teraka tao anaty fianakaviana nantra. Ary zany aza ny mbola tsy nohony jiosy maro an'i Jesosy ho Mesia, satria amin'izy ireo dia tokony ho tonga amin'ny fomba manetriketrika sy mihaja be zany. Tsy ninony koa satria no heveriny ho Mesia hamonjy azy ireo amin'ny gejany mpanjana tany Romanina Jesosy, fa tsy amin'ny gejany fahotana izay fototry ny olana rehetra. Anisan'izany ny olana ara-politika na tonga azy ireo ho voazanaky ny Romanina. Ny hevitra ny jiosy fa mpanjaka ho avy hamerina azy ireo indray ho amin'ny fitondrana mahatanjaka rehefa avy manongana ny fahefana Romanina Jesosy izay andrasany. Ny tena mampalahelo dia ireo mpitondra fivavahana jiosy izay nahalala ny faminaniana ny amin'ny haviany Jesosy voalohany, satria zareo indrindra ny tsy vonona tamin'izay fotoan'izay, satria diso tanteraka ny fiheverany amin'ny fomba ahatongavany. Ary izany no antony tsy nahavonina ny rehetra handray an'i Jesosy voalohany, ka ireo natao ampitan'izany tsy niteny mihitsy. Ny mahaky tsy jiosy indray aza nahalala, sanatria mety mbola iseho ve ny toe-javatra tahaka an'izany? Zany ny ronamako no anton'izao famelabelarana izao, izay haheliny radio AWR manerana ny tany amin'ny teny pirenena marobe,
hanomanana ny olona rehetra ho vonina sy hahatonga ny rehetra tsy ho diso hevitra ny amin'ny fomba hiavian' Jesosy indray fanondrony. Satria tena isy dia isy tokoa ny fisandohana mamitaka ho ataon'ny Satana sy ireo miaraka aminy, ka ilayntsika ny mahalala ny marina. Mahavariana ny mahita fa manana ny fomba hiverimberena ny tantara ry havana. Maro ireo kristianina izay mihevitra ary manantena amin'izao fotoana izao fa ny fiavian'i Jesosy fanondroana ony dia ho amin'ny fomba hafa noho izay voalaza mazava ao amin'ny Baiboly. Mahagaga izany a! Vokatry ny fampianaran-diso na elan'ireo mpaminany sandoka izay efa nampitandreman'i Jesosy antsika meloha avokoa izany. Ka aleo ny ten'Andriamanitra irery no hijerentsika ny marina, satria tsy nisy boky hafa nilaza momba n'izany voalohany ene afa-tsy ny Baiboly ihany. Misy antony lehibe matoa Jesosy nanome antsika famantarana voafaritra amin'ny antsipiriany ny amin'ny fiaviany fanondrony, mba ahafahantsika manavaka azy amin'ireo fisandohana. Ho avy miaraka amin'ny satro-boninahitra volamena eo an-dohany izy. Ny Baiboly dia maneho hatrany ny fiavian'i Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra, ary ho avy eny amin'ny rahony lanitra izy, tsy mitovy amin'ilay fiaviany voalohany. Andeha maka izay voalaza momba an'izany isika amin'ny Apokalipsy 7:1-12. Apokalipsy 7:1-12. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Dia toizantsika eo amin'ny 4:4 amin'ny Apokalipsy 7:7 ihany. Ary ny antokony miaramila ny an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy ny madio. Maneho amintsika ny fomba hiavian'i Jesosy fanondrony izany. Petraka amin'ny fanontaniana hoe maninona ny Baiboly maneho ny fiavian'i Jesosy amin'ny sary mitaingina soavaly fotsy. Ny soavaly fotsy a dia maneho fahadiovana, maneho ny fahazoana fandresena. Rehefa ho avy miaraka amin'ny satro-boninahitra eo amin'ny lohan'i Jesosy, mitaingina soavaly fotsy, dia aseho tahaka ny jeneraly ny tafika mpandresy izy, izay tonga handringana ny herin'ny ratsy rehetra. Jesosy dia hiverina amin'ny fandresena sy amin'ny boninahitra. Izao no vakintsika ao amin'ny Apokalipsy 1:12-15. Apokalipsy 1:12-15. Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Io fiaviany io no aseho an'ilay vato sy ny endahan-tanana efa ny anarantsika voalaza ao amin'ny faminaniana ary amin'ny Daniela 2, izay hampirodana ny fanjakana rehetra eto tany, izay efa simba ny faratsiana, mba hamerenan'i Jesosy amin'ny laoniny ny fahatsarany asany tanany tany am-boalohany, hametrahany lanitra vaovao sy tany vaovao izay hanjakan'ny fahamarinana. Rehefa tonga Jesosy dia hifarana ny fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Tsy hisy intsony ny fahotana sy ny mpanota ry havana. Ny fiavian'i Jesosy dia tsy fisehon-javatra mistery ihany koa, tsy miafinafina, fa ho hitan'ny maso rehetra ara-baky teny. Ho avy izy hanjaka manerana an'izao rehetra izao. Ho avy izy mba hiankohofana sy hoderain'ireo novonjeny mandrakizay. Misy fanontaniana manandanja anankiroa apetraky ny maro mikasika ny fiavian'ny fanondrony. Ny voalohany dia izao: ahoana ny fomba hiverenan'i Jesosy fanondrony? Ny fomba hiverenan'i Jesosy. Ny faharoa, ahoana ny fomba ahafantarako fa ho vonina rehefa ho avy izy? Ndio valitsika tsikelikely eto ireo fanontaniana ireo. Ny Baiboly dia manome valiny mazava ny amin'izany fanontaniana izany. Ny drafitr'Andriamanitra dia efa voambara ao amin'ny teniny ihany ene, fa tsy aiza akory. Ary izay mahatonga antsika mametraka n'ilay filamatra mazava hoe raha mazava tsara ao amin'ny Baiboly dia izay mihitsy ny tadiaviko, fa raha tsy voasoratra ao tsy natao azany. Jesosy dia efa nampitandrina meloa ary nilaza mazava tsara fa isy ireo olona izay ho diso fanantenana satria voafitaka noho ny fampianaran-diso izay voarainy. Izao no lazain'i Jesosy momba n'izany. Lioka 7:17 no jerentsika. Lioka 7:17. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ary na indro aty Kristy
nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy satria tsy tahaka n'izany mihitsy ny fomba hiaviany Jesosy. Raha miteny hafa dia izao, na iza milaza aminao fa Jesosy amin'izao fotoana izao dia miseho any amin'ny toerana mangingina miaraka amin'ireo olom-bo fidiny vitsivitsy any Tokyo any Japon zany, na New York any Etazonia, na any amin'ny efitry ny tempolo miafina miaraka mivondrona mpivavaka manokana. Langa daholo zany. Mety isy laza koa hoe manangona vahoaka maro anaradia azy izy zao any anefitra any ary ananina dia langa avokoa zany. Aza mino zany sika satria tsy tahaka an'izany ny fomba hiavian'indray. Jesosy Kristy mihitsy no nanazava mazava tsara ny fomba hiavian'indray ao amin'ny Luka 7:17. Luka 7:17. Fa taky ny elatra manelatra hatrany amin'ny faravodilanitra ka mahazava hatrany amin'ny farany ilany koa dia tahaka an'izany ny zanak'olona amin'ny androny. Kristy dia tsy hipoitra tampoka amin'ny fanaovana lahateny any Hollywood, toerana fanaovana horonan-tsary malaza any Etazonia zany Hollywood zany. Tsy hipoitra tampoka amin'izany fomba izany izy, na koa hiseho ho mpanao fahagagana eny amin'ny arabe ny faleovatena ao anivon'Antananarivo. Ny Jesosy tsika, aleo tsy pihana mihitsy hoe Jesosy tsika satria tsara ny alalantsika fa tsy Jesosy rery akory ny olombelona nitondra anarana hoe Jesosy na tamin'ny androny aza. Zany no antony natonga ny fiantsoana azy hoe Jesosy avy any Nazareta, Jesosy Kristy. Tsara marian'izay. Toizantsika ny lesona. Io Jesosy tsika io rehefa ho tonga dia tsy handeha tongotra eny amin'ny arabe maro eto amin'ity tany ity. Ny Jesosy tsika dia tsy hanangana ny tanany hiteny hoe efa tonga ty ananina zany Mesia. Tsy isy an'izany. Ho avy tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ary hameno lanitra rehetra izy. Jesosy mihitsy no teny an'izany. Kristy dia ho tonga avy any ambony riavana fa tsy hitsangana na hiakatra avy aty ambany velively. Ary eto dia mety ho tsaroanao ilay tantara nampitaiko taminao momba ny Nika, satria ny tantarain'ny Nika fa ilay Andriamanibavy dia hitsangana avy any ambany ho izy. Raha mbola tsy nandrian'izany tantara izany ianao dia azonao jerena ny firaketana ny famelabelarana efa natao teo aloha. Ataonay ny fomba rehetra mba tsy hahatongana ho diso anjara amin'ny fahazonan'ireny famelabelarana ireny. Aza matahotra. Misy tsy fitovi-kevitra lehibe miseho vokatra ny ezaka ataon'ny Satana amin'ny fanodinana ny fahamarinana tsy ankato. Zany nanomezan'i Jesosy antsika toromarika mazava amin'ny atsipiriany mikasika an'ireo fahamarinana fantany fa hanaova ny Satana fisandohana na hamorona ny fampianaran-diso. Isan'izany ny fiavian'i Jesosy ambonahitra eny amin'ny raonlanitra. Noho izany dia tsy mitady izay Andriamanibavy ho tonga avy any amin'ny tany zany isika, fa miandry an'i Jesosy avy any ambony ary hitsehana azy eny amin'ny raonlanitra. Ary tsy vitsy ny olona miteny hoe tena ilaina tokoa ve ny mahatakatra an'izany rehetrarehetra izany? Rehefa tian'i Jesosy fotsiny aranga dia ampy izay tena fahatsoana lehibe anie izany. Satria raha tena tia azy marina ianao, tahaka ny olona tia rehetra, dia tsy maintsy oliana ny amin'ny atsipiriany rehetra momba azy, ary indrindra ny fiaviany indray. Sa hoana? Satana dia mikendry hamitaka ny olona, ary betsaka ny voafitaka. Satria izy ange ilay antsoina hoe ilay mpamitaka lehibe, aza donoina izay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. No sandohany ny fahamarinana amin'ny tahanan'ireo olona atapitrisany maro. Efa nizaraina mazava taminao ireo toe-zavatra rehetra iseho mikasika ny fiavian'i Jesosy tompontsika fanondrony. Ny fiavian'i Kristy dia ho ara-baky teny fa tsy ara-tandindona velively. Mario tsara ny teny nataon'ireo anjely tamin'ny mpianatra rehefa nalahelo izy ireo nahitan'i Jesosy niakatra ho any an-danitra ny saraka tamin'izy ireo. Zao ny vakiantsika momba n'izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1-20. Asan'ny Apôstôly 2:1-20. Zao ny teny nataon'ireo anjely ireo tamin'ny mpianatra. Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy. Niakatra Jesosy, ary ilay hery misintony tany dia tsy nahasakana azy. Rehefa nijery an'i Jesosy tamin'ny mpahagagana ireo mpianany, izy kosa
niakatra avy diavo hatrany hatrany. Hoy ireo anjely ny teny tamin'izy ireo hoe, nahita maso azy nandeha niakatra ianareo iny a? Dia oatra n'iny mihitsy mitovy amin'iny ny mbola ahitanareo azy rehefa hiverina indray izy. Kristy tena izy no niakatra, ary Kristy tena izy ihany koa no hidina. Ilay Jesosy izay nanasitrana ny marary, namahana olona tsy omby 5,000, nanangana ny maty, dia niakatra ary mbola hiverina indray. Tiako ny fanambaran'ny Baiboly mikasika ny fiavian'i Jesosy havana, izay toe-javatra ho hita maso, satria tsy androko ny ahita azy, ary enoko fa tahaka izany koa ianao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Ny maso rehetra ahita azy, zany hoe tsy ara-tandindona, tsy antsokosoko, tsy mangingina, ny fiaviany fanondrony. Ny maso rehetra ahita azy. Tsy mba tianao ve zany hoe ny maso rehetra ahita azy? Iara-mahita azy zao tontolo zao ndray miaraka, fa tsy sanatria ny any Etazonia na any Frantsa na any Tuléar na ny any Antananarivo no hiteny amintsika hoe hitanay aty ny fahatongavany, fa ahoana ny any aminareo any? Tsy tahaka an'izany ny zavatra iseho. Miara-mahita azy zao tontolo zao. Indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy. Tsy mitombona amin'ny siansa maha-olombelona antsika izany, fa mitombona amin'ilay namorona ny tena siansa. Io fotoana io dia ho ara-baky teny, ho hita maso. Fiavian'i Kristy dia ho ren'ny sofina rehetra. Zao ny vakintsika ao amin'ny Tesaloniana 2:4-5. Tesaloniana 2:4-5. Fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arkanjely, hidina avy any an-danitra ho izy. Ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Hidina izy miaraka amin'ny arkanjely mitsoka trompetra ary hanangana ny maty. Ka izay maty tao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Azonao sary an-tsaina ve zany? Handreny feon'Andriamanitra mitalakotrokotroka ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao. Mampandre amin'ny feo mafy ny fahatongavany ny anjely mitsoka trompetra. Tsy zavatra miafina zany satria izy dia tsy ho avy amin'ny fomba mangingina na miafina, tsara mafisina izay. Ny feo kanton'Andriamanitra no hanaitra n'ireo izay rehetra maty tao amin'ny tompo. Izany hoe mbola tsara ny fihavanan'ireo olona ireo ny lohany nahafatesany, izay ny atao hoe maty tao amin'ny tompo. Ny feon'i Jesosy dia ho tafapaka hatrany anaty fasan'ireo olona ireo, ary hamoa azy ireo hitsehana ilay mpanjaka mpandresiny izay tonga hamonjy, hanangana azy amin'ny maty, ary handray azy ireo any aminy. Dia misy indray ireo manontany hoe, dia ahoana ireo martiora lanin'ny liona na ny dorana? Zao no ataovy an-tsaina. Ny namorona n'izao tontolo izao avy amin'ny tsy misy aza vitan'Andriamanitra, ka aza miahy ihany amin'izany ianao. Hainy zany. Ho fotoana kanto loatra zany ary nofo rehetra na ny maty izay natsangana na ireo izay mbola velona ka naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fanarahana azy, dia andrainy tsy fahalovana. Zany hoe tsy ho faty intsony, hiaina ao anatin'ny fahatanterahana tanteraka. Hoy ny teny fikasana ao amin'ny Tesaloniana 2:4-7. Tesaloniana 2:4-7. Dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona, hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Araka izany dia tsy ireo olo-marina natsangana avy eo amin'ny fasana irery any, fa ireo olo-marina izay mbola tratra velona koa rehefa tonga Jesosy, dia samy hiaraka hitsenan'i Jesosy eny amin'ny habakabaka. Ny anjely no hampiakatra antsika rehetra, dia ireo anjely mahery indrindra ny lanitra. Hinoko fa tsy misy te ho diso anjara amin'izany isika reto. Sa hoana? Raha maka fotoana kely fotsiny ianao andinihana ny momba n'izany rehetra izany dia tsisy zavatsarotra izay hiainantsika eto tany ka ampamoy fo antsika, satria mbola misy ny fanantenana ary ny faratampony. Aza misaraka amin'i Jesosy fotsiny, ninonina mitranga. Mety ho mafy ny mahazo anao amin'izao fotoana izao ary tsy ianao rery fa maro. Fa ho maivan'izany satria tsy vitany hoe miaraka mamaky vaky an'ireo zavatsarotra aminao Jesosy, fa mampanantena valim-pity mahagaga ho anao koa izy, raha mahajoratra amin'ny farany amin'ny fifandraisana aminy ianao. Raiso izany, tehirizo am-ponao mandrakariva satria atolo ny maimaim-pona ho anao. Eto izany dia mazava tsara
fa nitongotra Jesosy dia tsy ikasika ny tany fa eny amin'ny habakabaka isika no hiona aminy. Io teboka tokana io dia manazava ny fanontaniana rehetra momba n'ireo mpisandoka mandehandeha manerana an'ity tany ity, milaza hoe zany Jesosy efa tonga. Zao novakiantsika eo amin'ny Matio 4:4-5. Matio 4:4-5. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza makany ianareo. Manamafy izay fa novakiantsika teo aloha zany. Andeha atao hoe misy namanao manatona anao dia miteny aminao fa nahitan'i Jesosy nanao fahagagana samihafa, nanao toroteny mafana mahafinaritra momba ireo fahamarinan'ny Baiboly, ary niantso afo hilatsaka avy any an-danitra mihitsy, dia nanasitrana ny marary, nitsodrano ny ankizy, namaky ny eritreritry ny olona, nampitsahatra an'ireo ady. Inona no lazainao amin'ilay namanao mitatitra an'izany? Satria ianao amin'izao fotoana izao no efa mahafantatra avy amin'ny soratra masina ny zavatra tena iseho. Avy hatrany ianao dia tokony ilaza aminy fa mpisandoka izany. Mazava tsy misy mampisalasala izany. Hoy ny Baiboly, aza makany ianareo satria rehefa ilay Kristy tena izy no avy, dia iseho ao anatin'ny hazavana mamirapiratra fatratra eny amin'ny lanitra izy hiaraka amin'ireo anjely analikisa, arak'izay voalaza ao Matio 4:17. Matio 4:17 manao hoe fa tahaky ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana dia ho tahaka an'izany ny fiaviany zanak'olona. Ho hitan'ny olona rehetra indray miaraka maneran-tany izy. Zao ny voambaro amin'ny Apokalipsy 1:17. Apokalipsy 1:17. Ny maso rehetra ahita azy. Ny maso rehetra. Hitanao fa tsy ny mpino azy rery ihany zany no ahita azy rehefa ho avy izy, fa ireo rehetra izay tsy nety nandray azy koa. Ahita fa tena marina ny fitoriana filazantsara izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Io ny fotoana lehibe manokana izay anehoan'Andriamanitra fa marina izy. Ny olona rehetra dia ahita, handre ny fahatanterahandreo fahamarinana mazava ao amin'ny Baiboly ireo, eo anoloan'ny masony mihitsy. Rehefa ho avy Jesosy dia tsy hisy afa-tsy atoko roa ihany ny sokajin'olona hisy eto an-tany. Ireo izay tsy ho voavonjy sy ireo izay ho voavonjy. Ireo very sy ireo avotra. Tsy misy famindrapo fanondronontsony rehefa ho avy indray Kristy. Io ny faratampon'ny tantarany tany. Koa manome antoka Jesosy fa ho avy arabaky teny, ho hita maso, ho reny sofina ny fiaviany Jesosy amboninahitra. Ka tsisy fanontaniana intsony amin'izay hoe fa misy inona e? Satria ny tontolo maneran-tany, ny olona rehetra dia ho vavolombelona io fotoam-panapahana lehibe mikasika amin'ny tantaran'olombelona io, miaraka mahita. Zao no vakiantsika amin'ny Korinthiana 2:10 ka andiny 1:15 sy 2:15. Korinthiana 2:10 andiny 1:15 sy 2:15. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra. Fa vetivety toy ny indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho loha intsony. Izay midika hoe tsy mety ho simba, ary isika hovana. Mba azontsika an-tsaina ve zany hoe ahitany tany amira-piratany voninahitr'Andriamanitra zany? Ny tany irondroana, ny tranobe iovitrovotra, ny tselabaratra ny elatselatra. Anjely analikisa no hidina aingana dia aingana, hoeny amin'ny fasana rehefa hitsangana ireo mpino marina avy amin'ny tany. Ary zany fahamarinana izany dia mbola manamafy amintsika indray fa ireo maty dia mbola ho amin'ny fasany mandra-piavin'izay fotoana izay fa tsy efa lasa ny an-danitra akory. Nofontsika dia tsy hitafy ny fahalovany ota intsony. Tsy hisy intsony ny marenina, tsy hisy intsony ny jamba, tsy hisy intsony ny mandringa, tsy hisy olona arary intsony. Amen. Amin'ny mampino antsika dia miandry ny hitan'ny mason'i Kristy isika. Zany zavatra mahafinaritra antsika indrindra. Azonao sary an-tsaina ve ny amin'izay fotoana izay indrindra rehefa hifanatry maso voalohany aminy ianao? Manantena ny ahita azy an-dranomaso aho. Zany fotoana kanto indrindra. Sa ahoana ho ianao? Indray mpimaso ity tenantsika mety maty ity, izay mora laitra ny aretina sy ny fahafatesana, dia ho lasa tsy mety marary, tsy mety maty intsony. Indray mpimaso dia hiova isika. Fiainam-baovao no hitempo isaky ny selantsika tsirairay avy. Andefa taratry ny fahasalamana sy ny fifaliana.
ho tahaka an'i Kristy isika raha niakatra any amboninahitra izy ary hira fidirana ho azy isika noho ny nanovan'ny tenantsika hiala avy amin'ny aretina sy ny fahalovana ho amin'ny fahatanterahana feno. Marina tsy misy diso izay voalaza ho amin'ny Apokalipsy 5:17. Apokalipsy 5:17 manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Mendrika azy hatrany zany satria ny mpino tsirairay izay samy manaiky azy ho mpamonjy dia voavonjy noho ny fahamarinan'i Kristy sy ny heriny ny azona azy ireo azy mandra-piavana. Anisan'ireo toe-javatra hafinaritra tena kanto dia kanto ny fifankahitan'ny mpiavana ny sarahany fahafatesana nandritry ny taona maro. Ifamihana amin'ireo namana sy tapaka, io ny fisehon-javatra lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana rehetra. Hoy ny voalaza amin'ny Isaia 10:27. Isaia 10:27. Indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehova izay nandrasantsika, koa dia aoko ho faly sy ravoravo amin'ny famonjena isika. Azonao an-tsaina ve ny azo ao Satana rehefa aseho miariary amin'ny daholo ny laingany, ny fisandohana rehetra, ny famitahana rehetra izay samy abaribary eo anoloany? Ho hitandreo zanak'Andriamanitra atsangana eo amin'i Jesosy dia ireo olona izay noenjehiny ny indro ankehitriny mijoro mandrakizay ho mpandresy eo anatrehany izao rehetra izao. Ireo anjely ratsy fanahy dia angovotra rehefa ahitan'ireo olona nalainy fanahy ho lasa tsy mety maty intsony, tsy azo ny fitahana intsony. Ahita izy ireo fa resy tamin'ny ady, vita ny ady ary tapitra tanteraka. Dia izao no vakitsika amin'ny Korinthiana 4:5-2. Korinthiana 4:5-2. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ny ho avintsika mandrakizay dia miankina amin'ireo safidy raisintsika amin'izao fotoana izao ry havana. Mino afa efa miaina ka tokoa ny andro farany isika. Efa nomenantsika daholo ny fahamantarana an'izany. Miaina amin'ny vanim-potoana miloa indrindra ny fiavian'i Kristy fanondrony isika. Tsy mba irinao ve ny hanao an'izany ho lara-pahamehana androany? Ny atonganao vonona ho amin'izany. Inona moa ty fiainana fohy sy mandalo ary feno faratsiny ity rampitaina amin'izany? Miantso antsika Jehova, miantso antsika izy mba hanaiky azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, hanaiky ny mpilan'ny famonjena izay efa nataony, hanaiky ireo fahamarinana izay tia ny hofikiritsika ao amin'ny teniny, mba tsy avo fitaka antsika amin'ny fisandohana rehetra ho alefa ny Satana ary efa mandeha zany amin'izao fotoana izao. Raha ekenao zany dia ekeo amin'ny finoana tsotra fa hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fosy ny sainao ao, na tsy miteny aza ny vavanao. Fa nirinay anefa ny hivavaka, ny tondram-bavaka zany fanapaka-hevitra ho zany. Ka raha tianao zany dia manorata aminay fa tena hifampitondram-bavaka tokoa isika, dia araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra misaotra noho ny nanehoanao mazava tamin'ity anio ity, ny fahamarinana lehibe anankiray izay hiaro anay amin'ny fisandohana nataon'ny Satana mikasika ny fomba hiavianao indray eny amin'ny rano lanitra. Arovy amin'ny fitaka rehetra izahay ary raiso ny fanolorantenanay ho anao, vao ny olanay rehetra ary ampio izay mba hatoky anao hatramin'ny farany, mandra-piavinao eny amin'ny rano lanitra. Ataovy re Tompo izay havonina anay tsiraray eo amin'izany, ary miangavy ianao izahay esory izay rehetra mety ho sakana mba hahatonga ny fahazonantoka ny famonjena ho anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: pejy Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka dia mbola hitoy ny fahamaliana ireo fanontaniana mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy.
fa amin'izay fotoan'izay kosa dia ho asesitsika mihitsy ireo toe-javatra iseho mifandimby amin'ny fotoana hiavian' jesosy indray ny amin'ny rano lanitra dia izay koa no ametrahana manao eliandry amin'ny tanysoa mandra-pioana vetivety fantaro hatranyny marina dia fikiro hatramin'ny farany. Sumafi irau situri Jesus siu avija siweli tuni agamba ani Jesus siu avija Jesus siu avija Jude 25. Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça quand on voit tout ce qui se passe partout dans le monde entier. Rien ne va, la guerre nous menace, c'est pas fait pour nous rassurer. Faut pas croire qu'il reste une chance de voir la paix arriver. Seule la foi donne l'espérance qu'un beau jour tout va s'arranger. Ça ne va pas tarder, 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 oh ça ne va pas tarder, je te dis que ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
vary 420 ora finaritra ao anao ny awr.